Ny tenin'Andriamanitra azo omenantsika amin'ity 7 jolay ity zany dia ho ny salamo 7:30. Fanekena taloha dia ny salamo 7:30. Salamo 7:30 izay milaza ny mahatsara fifankatiavana. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ity firana amin'ny fiakarana nataon'i Davida ity. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalany miara-monina, tahaka ny dily olo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotry arona, izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony, tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitriziona, fa voadidin'i Jehova eo ny fitahina dia fiainana ho mandrakizay. Aleluia! Dia tohitsitsika ho amin'ny fanekena vaovao izay nosoratan'ny Lioka. Lioka 7, ny andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 7:70. Vakitsika rehefa samy nahita isika. Zany dia milaza amin'ny nahatrana Jesosy ilay zazalahy nampahorian'ny demonia. Zao mivaky izany manara Jesosy. Ary nampitson'iny raha nidina avy teo tendrombohitra izy ireo dia nisy vahoaka betsaka nitsenan'i Jesosy. Ary indro isy lahy anankiray avy tao amin'ny vahoaka nitaraina mafy hoe, mpampianatra ô, masina ianao, mamindrafo amin'ny zanako fa zanako lahy tokana izy. Ary indro misy fanahy mahazo azy ka miantsoatso tapoka izy, ary ny fanahy mampitsitotona ny tenany sy mampandovory azy, ary sarotra ny fialany aminy ka mahatorotorovana azy. Ary nangataka tamin'ny mpianatra ao aho mba hamoaka azy izany fa tsy afany. Ary Jesosy namalika nanao hoe, ry taranaka sady tsy mino no efa nivadika, mandra-pahoviana ny toerako aminareo sy andeferako aminareo, eto aty ny zanakao. Ary raha mbola nanatona izy dia nampinjitsinjitra sy nampanitsitona azy ny demonia. Ary Jesosy ny teny mafana maloto ka sitana ny zazalahy, dia natolony tamin'ny ray nindray izy. Dia talanjo izy rehetra noho ny fiandrianan'Andriamanitra. Faranantsika ao amin'ny taratasy ny soratan'i Paoly ho antsika fiangonana dia ny Petera voalohany. Soratan'i Petera zafady. Petera voalohany 2. Taratasy ny soratan'i Petera ho an'ny fiangonana dia ny Petera voalohany 2. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10 dia mbola vakitsika ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny aloha teny amin'izany dia fampirisihana mba hitondra tena marina sy hiaritra tahaka ny aretan'i Kristy. Zao vakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria niaritra tamin'ofo Kristy dia alao mba ho fiadinareo koa izany saina izany, fa izay niaritra tamin'ofo dia efa afaka amin'ny ota, mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin'ny ofo araka ny filan'ny olona intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa izay nanaova amin'ny fanaon'ny jentilisa tamin'ny andianana tamin'ny jejejona sy ny faniriany ratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan'ny ratsy sy ny fisotrotoka sy ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra. Ary amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy niarana zakazaka aminy ianareo amin'izany fanarana po amin'ny ratsy izany, ka dia teneny ny ratsy nefa po amoahan'ilay efa vonona tsara vela sy maty izy, fa noho ny amin'izao nitoriana filazany tsara tamin'izay maty azy, mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy, fa ho velona araka n'Andriamanitra amin'ny fanahy. Fa atombotra ny zavatra rehetra, koa endreka mahonona tena ho an'ny fivavahana, ary mihoatra noho ny zavatra rehetra fankatiava tsara, fa ny fitiavana manarona fahotana maro, mifampetranoa ka aza monimonina, samia mifanompo araka ny fahamezam-pahasoavana izay noraisinareo, dia tahaka ny mitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Raha misy olona miteny dia aoko izy hiteny toy milaza tenin'Andriamanitra, raha misy olona manompo dia aoko izy hanao izany araka ny hery izay omen'Andriamanitra azy, mba hankalazana n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalana Jesosy Kristy, fa azo voninahitra sy fanjakana mandrakizay. Amen. Ivavaka itsika hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra raha eo amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy maty ny levona araka ny soratra masina
no isaoranay ny anaranao ndray amin'ity sabata androany ity sabata lehibe satria tafavoreto ny lafivaliny nosy itokana diakona sy loholona indray izay anao ny asanao satria be ny vokatra fa no mpiasa no vitsy misaotra koa ny tahinao sy ny vimbinanao anay ka nirovanao anay tamin'ny loza sy ireo ratsy rehetra namindranao fo taminay ka tsy maty fo amanay izay fa mbola afaka nidera sy nankalazanao tamin'ity sabata ity indray misaotra koa tompo satria mbola afaka nitondra izay ny fanatitra maro isan-karazany izay fanoanana nyzao asany antsonao anay izao sy ny fafolo-karena koa fa raha tsy nitahinao sy nambininao moa zay inona no entinay tompo fa no nyteny fikasanao zay tsy miova hatramin'izao koa mandrak'izay dia nitsokafanao ny varavaran'ny landraka nandrotranao fitahina fiainam-boampo anay teneninao mafy ny valalaka tsy nanimba ny fidiram-bolanay fa nanome ny fitahinao anay ianao ka dia nitondra izany ampifaliana izany izahay ifonanay tompo raha toka tsy mananaka tolotra izay satria tsy nandray na sanatria nandray taminao ihany izay fa tsy nahatoky dia mamindra fo aminay mamelany elokay ary ta io ny voakanao zay tsy mba nanaka tolotra tompo mba hitondra mpifaliana indray amin'ny fotoana manaraka vakina taminay ny soratra masina ko dia mitenena ary Jehova o fa mihaino indray ny fiangonanao tsy eto amin'ity kanja maintso ny lasoro ety fa manerana ny firenenay malagasy hatrany ampitan-dranomasina dia miandry isaky ny hariva ny maraina ny atoandro izao afatra izay orenesinay izao ko dia mitenena ary Jehova o fa mihaino indray izay mianaran'i Jesosy maty ny levina araka ny soratra masina mangatana izany halleloia amen nasantsika ary mba amonjy toerana faly miarabantsika rehetra androany noho ny fitahina sy ny fitiavana sy ny famindrapon'Andriamanitra izay nomeny atsika dia tafavoretontsika paroasy firy moa tsika amin'ny paroasy mivoreto paroasy 3 Ambomanambola Ambomalaza Manjakandriana tafavoretontsika ary raha ny amaroantsika amin'izao sabata zao hoe paroasy 3 dia efa tady efa ampisasaka ny collégium raha izao ny fandehany dia raha paroasy efatra fotsiny zany raha zao amaroantsika zao a dia efa misasaka io kianjan'ny collégium io ary tsy haiko intsony na hoe omby amin'io ve tsika amin'io fahatelo amby folo ny volana io fa mbola ho avy ireo solotenantsika avy amin'ny faritany rehetra efa manomboka manao famerenana isika amin'io fotoan-dehibentsika io mba nomezana voninahitra an'Andriamanitra na ny hira na ny fietsika atao tsy adino zany miarahaba ny voaka tsiraray avy izay efa miomakomana eran'ny Madagasikara ka amin'io fotoana io ny korala iombonana rehetra eran'ny Madagasikara ny korala rehetra iombonana eran'ny Madagasikara efa manana ny fanamiana daholo hipetraka amin'ny toerana anankiray takany hoe ny lolona rehetra koa amin'ny toerana anankiray takany hoe ny diakona rehetra zay tsy miasa koa dia ho amin'ny toerana anankiray misy santionany hita eny amin'ny faritra eny daholo zany a ireny olona ireny ny dorcas rehetra koa hita daholo hoe ireny ny toerana misy azy ka ny korala dia miomana zany ianareo a samy mba mianatra sy mamerinany tokantrano tsorary avy anao le hiran'ny andelina alleluia iny zany ny korala iraisana petraka amin'ny toerana anankiray a tena miavaka tsara mihitsy nareo zany hita dia rehefa mihira dia miara mitsangana daholo dia hita ireo le korala hiran'ny alleluia anomezana voninahitra an'Andriamanitra dia ila zany ny filohan'ny antokopira rehetra mba samy amerina tsy kely tsirairay avy any atokantranony any a any am-piangonana mantsy azafady satria ray volana zao ny fiomanana dia ho antsika ty amin'ny faritany izay tsisy mampianatra dia anatin'ny korala ao ianareo a dia ny vava fotsy mody antsika tseo rehefa tsy hainareo le hira fa ny mahay a no mihira mafy dia mafy amin'izay fotoana zay a mba ampanako azy amin'ny feo anomezana voninahitra an'Andriamanitra meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka dia tanina koa tsika amin'ny fitafiana
satria fa ray volana sisa ny olona efa nisy 2 volana meloa dia efa nanomana ny fitafiana ary efa tazana ety anoloana mafinaritra efa manomboka hita tsara ilay bleu roi sy ilay fotsy rehefa mba mandehandeha ny antsena any dia mezaha mitady elo bleu roi manga sy fotsy na tsy bleu roi fa mba mahita elo nareo manga sy fotsy dia eto ilay elonareo dia atakalozy mba mety atakalo amin'ity ve ty fa manindry aho hoe manindry kely ho an'izay tsy manana vola hividanana elo satria ahafahana ohatr' zao ny andro amin'io collégium io raha tsy mino an'izany ianao aza mitehaka mafy dia efa samy miomakomana daholy rehefa mahita kiraro fotsy itsika lehilahy dia mba tonga dia mividiana kiraro fotsy mba mandehandeha ny antsena eny zany dia efa kiraro fotsy tadiavina tsika mandehandeha ny antsena any dia efa ny anareo vehivavy moa zany zipo fotsy dia tsy maninana raha mahita mba kiraro bleu roi koa nareo dia efa mitaditady eny fa andeha be ny kiraro sy ny kiraro fotsy ny any raha sanatrika tsy mahita kiraro fotsy mihitsy ianao dia mividiana loko fotsy dia loko ilay kiraro maintinao iny ivadika fotsy zay ny ela fa dia efa ampitaina amintsika erany Madagasikara daholo zany afatra izany fa dia anenina sy matiantoka zay tsy mba afaka monjy an'io fotoana io fa dia mamonjy alohaloha rehefa tonga io fotoana io dia mandehana meloa fa so dia tsy tafiditra ao ianao dia ary ivelan'ny valandray dia any ianao vao alahelo sy aka sisisiny eny fa dia angamba za mino amin'io fa amin'ny enina any angamba dia efa misy olona akatoeranao satria dia tsy raha vao mitaveravery eo ianao dia any ivelany any fa tsy omby antsika io toerana io tsy omby antsika io ka dia efa miomakomana antsika zany dia n'izao mahafinaritra fa zao fotsiny tsika paroasy 3 ary eto dia efa tsy tady tsy omby amin'ity akanja maitso nanala lasora ity ka vao mainka hoe amin'izany fotoana izany fa dia isy voninahitr'Andriamanitra lehibe hipoitra zay no ela fa andehantsika hiditra amin'ny afatra miazakazaka dia miazakazaka ny fotoana salamy 7:30 ny vaky tenintsika amin'ny perikopa isaorana Andriamanitra nanome ny perikopa satria dia mifanentana tsara amin'ny vanim-potoana iresantsika ny afatra ny mahatsara ny fifankatiavana marina zany hiditra ny 20 taona ny fiangonana dia ilaina sy porofoina izay fifankatiavana izay endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina 7 tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka any amin'ny tendrombohitra Ziona fa voadidin'i Jehova ho eo ny fitahiana dia ho fiainana mandrakizay amen ny mpirahalahy miara-monina dia tsara sady mahafinaritra fa voadidin'i Jehova ho eo amin'izany mpirahalahy miara-monina izany ny fitahiana dia ny fiainana inona ozy izy ataovy mafy ny fiainana ka iza moa natao hoe mpirahalahy ary iza ny rahalahy anao izy natao hoe mpirahalahy zany mifankaty tsara sady mahafinaritra mpirahalahy miara-monina zany hoe raha tsy mifankaty zany reo mpirahalahy roa afaka miara-monina sa tsy afaka miara-monina tsy afaka miara-monina dia mahafinaritra zany sa tsy mahafinaritra tsy mahafinaritra zany mpirahalahy tsy afaka miara-monina zany tsara zany sa ratsy ratsy zany fa endre ozy izy tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina fa voadidin'i Jehova eo ny fitahiana dia ny fiainana mandrakizay rehefa hita zay fafinaretana mahafinaritra mpirahalahy miara-monina izay dia ireo mpirahalahy ireo ozy izy voadidin'i Jehova ny fitahiana ho eo aminy dia ny fiainana mandrakizay fa rehefa tsy mifankaty ny mpirahalahy dia tsisy fitahiana miditra amin'izany mpirahalahy izany ary ny fiainana mandrakizay za dia ho afoiny iza ny mpirahalahy andehantsika ijery ndresaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny ireo mpianany tamin'izany rehefa tonga ny rahalahin'i Jesosy nitady azy dia misy resaka tahaka an'izao atao Marka 7 tsika no ifampiresaka kely vetivety Marka 7 rehefa avy nanao fahagagana Jesosy tao amin'ny tokantrano anankiray fa nisy demoniaka izay nisotraniny mona sy marenina dia nisy ady hevitra tahaka an'izao ato amin'ity Marka 7 ity
ny andiny ny faharoapolo sy ny manaraka. Ny nitadiavany Jesosy azy sy ny namalian Jesosy ny teny ratsy nataon'ny fariseo. Tao anatin'ny tokantrano zany dia nanao fahagagana Jesosy namoaka devoly nampiteniny mona tamin'izay fotoana izay. Dia zao ny voalaza amin'ny andininy faharoapolo. Ary nidina tao an-trano izy dia nangona indray mivahoaka ka tsy nahazo nihinan-kanina akoriny izy, ary niavany raha nandray dia nivoaka hiazona azy fa ireo efa verisaina izy. Ary mpalora-dalàna izay nidina avy tany Jerosalema dia nanao hoe manana Belzebuba izy, sy hoe lohany demonia na moany demonia. Ary efa niantso ireo akeo aminy izy dia nanao fanoharana taminy hoe ataon'ny Satana ahoana ny famoaka ny Satana, fa raha misy fanjakana miady an-trano dia tsy haharitra zany fanjakana zany, raha misy mpiray-trano miady an-trano dia tsy haharitra zany mpiray-trano zany. Raha Satana mitsangana nohitra ny tenany ka miady an-trano dia tsy haharitra izy fa horava ny heriny. Kanefa tsy misy olona afaka miditra amin'ny tranony mahery ka handroba ny entiny, raha tsy hafatiny aloha ilay mahery dia voarobainy ao an-tranony. Lazaiko marina aminareo tokoa, azo famelan-keloka ny zanak'olona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenany ratsy rehetra izay ataony, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy azo famelan-keloka mandrakizay, fa mendrika eo ilohana amin'ny ota mandrakizay izy, izany ny lazainy, satria ny olona nanao hoe azo mpanahy maloto izy. Ary avy ny reniny mba ny ralahany ka nijanona teo alatrano dia naniraka tao aminy niantso azy, ary nivahoaka nipetraka nanodidina azy ka nanao taminy hoe indreo ato alatrano ny reninao sy ny rahalahinao mitady anao. Ary izy namaly ka nanao hoe iza moa ny reniko sy rahalahiko. Anoho nijery izay mipetraka manodidina azy izy dia hoy izy indreo ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza no manao sitrapon'Andriamanitra dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Zay le tantara. Raha fitinina zany le tantara dia tsotra kely. Nisy fahagagana ataon'i Jesosy namoahany demoniaka izay mona sy miteny. Dia rehefa nivoaka io devoly io tao anatin'ny trano fampiresan'i Jesosy io dia ozy izy ny mpitondra fiangonana tamin'izany. Ny fariseo zany ny mpanora-dalàna. Fantatsika zany fariseo sy mpanora-dalàna zany dia jiosy izany, ary mivavaka amin'ny andro sabata, tsy mihinana kisoa, tsy mihinana biby maloto tahaka ny hoe alika, kadradraka, gisa, gana, zany ny mpanora-dalàna. Dia nilaza izy reto hoe Jesosy tinga ozy izy, anareo aza mety fitahana izy io, fa zavatra Belzebuba sy demony ihany no amoahana izy io demony. Dia ozy izy Jesosy tao anatin'ilay fivoriana teo hoe ahoana moa izy no apossible an'izany, ataon'ny Satana ahoana no mamoaka ny Satana, fa raha izy mamoaka ny Satana dia miady an-trano ange zany fanjakana zany dia tsy maintsy ho rava. Ary raha misy koa ny ray trano miady an-trano dia rava ny tokantrano, tahaka ny mpivady miady tsy mety mifandamina mihitsy, tsy maintsy rava ny tokantrano ny farany. Ary raha ho avy androaka ny mahery eo an-trano izy izy ny olona anankiray, tsy maintsy afatiny aloha ilay mahery zay izy vao afaka mandroaka azy eo. Ka ahoana ozy izy no ilazanareo fa devoly ihany namoako ny devoly. Dia nilazain'i Jesosy tamin'izay fotoana zay hoe zao ozy izy ny olona rehetra ozy izy azo famelan-keloka ihany amin'ny ota rehetra sy ny fitenenany ratsy izay ataony. Zany hoe na mandainga ny olona, na mangalatra ny olona, na mamono ny olona ny olona, na mijangajanga ny olona, na manompo sampy ny olona, na mamoron'Andriamanitra fotompony izy, zany natao hoe ota mandika ny didi folo, dia azo famelan-keloka ihany le olona rehefa miaiky ny elony izy mifona amin'Andriamanitra mibabo. Fa zao ozy izy amin'ny fitenenana ratsy ny fanahy masina dia tsisy famelan-keloka ho azony zany ny olona izany, fa mendrika eo elona any amin'ny ota mandrakizay izy atripy any amin'ny fariafo sy ny solofara. Ino ny antony nampitongan'i Jesosy teny hoe miteny ratsy ny fanahy masina? Satria ny olona nanao hoe azo mpanahy maloto izy. Raha olona hipetrahan'ny fanan'Andriamanitra zany ny manao ny asan'Andriamanitra no avadiky ny olona manohitra azy fa hoe devoly ihany, Belzebuba ihany no amoahany io devoly, azo ny fanahy maloto io fa aza mety fitahany io ianareo. Dia nefa le olona manao ny asan'Andriamanitra manasitrana mamoaka devoly io fanan'Andriamanitra ny miasa azy, dia izay zany le endrika iray ilazana hoe miteny ratsy ny fanahy masina le olona. Satria le olona mivavaka miantso an'Andriamanitra, miantso ny fanahy masina, ny fanahy miasa le olona indray, ny fanahy masina miasa amin'le olona indray lazainy fa Belzebuba, lazainy fa devoly, lazainy fa fanahy mamitaka. Dia ny olona manao an'izany ozy izy Jesosy dia tsy azo famelan-keloka mihitsy, fa mendrika eo elona any amin'ny afo. Ny olona izay mamadika ny fanan'Andriamanitra ho fanahany Belzebuba,
ny olona zay mamadika ny olona iran'Andriamanitra lazaina fa démonie no maniraka sy nitondra azy. Dia na iza zany olona zany, na iza na mpivavaka na olona tsotra na manan-karena na mahantra na mpitondra fanjakana na olona entina, dia miteny ratsy ny fanamasina ka tsy azo famelan-keloka mihitsy. Tao anatin'izay fotoana nitorian'i Jesosy izay teny izay tonga ny renin'i Jesosy sy ny rahalahiny nitady azy tao ivelany tao, satria feno ny trano reto renin'i Jesosy tao ivelany reto dia tsy afaka niditra noho ny fampiatsahan'ny olona maro. Dia nanafatra izy hoe mba teneny Jesosy hoe misy mitady izy eo ivelany ao. Dia izy le olona izy fa izy nareo zany mamany, ary nareo reto zay rahalahiny zandriny zay, ay dia ary ianao ty zany abaviny. Fa ngamo Jesosy manana rahalahy, ay ve nareo ny anabaviny? Izy ny anaranareo reto. Dia atao marika toko faheninato misy milaza ny anaran'ireo renin'i Jesosy sy ny rahalahiny sy ny anabavin'ireo. Visa ny anaranareo aloha hitenenana ny aminy any fa sao dia misandoka anareo marika toko fahenina, tsy mandeha lavitra tsika fa akaiky eo dia ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary niala teo izy ka tonga tao amin'ny taniny sady nanaraka azy ny mpianany. Ary rehefa tonga ny sabata dia ny mpianatra tao amin'ny sinagogy izy, ary maro zay nihaino azy dia talanjo ny andrinana ka nanao hoe taiza nahazoan'ilay ity zany zavatra izany, ary manao ahoana no fahendrena no mena azy sy izao asa lehibe ataon'ny tanany izao. Tsy ilay mpandrafitra zanaky Maria ary rahalahiny Jakoba ary rahalahiny Jakoba sy Josefa sy Jodasy sy Simona va ilay ity? Ary tsy ety amintsika va ireo nabaviny tsy zanaky Maria ary rahalahiny Jakoba sy Josefa sy Jodasy sy Simona va ilay ity? Ary tsy ety amintsika va ireo anabaviny? Dia jereo fa mbola mazavazava kokoa ny ilazany azy atao amin'ny Matio toko 7:20. Maka amin'ny Matio toko 7:20 tsika, 3:20 ka hatrany amin'ny 7:20. Milaza ny hoe fa izy nareo dia hoe zay ny reniny, zany rahalahiny, zany anabaviny. Matio toko 7:20, 3:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary rehefa vitan'i Jesosy ireo fanoharana ireo dia niala teo izy, ary noho ny tonga tany amin'ny taniny izy dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe avitaiza ireny no nahazoan'ilay ity zany fahendrena sy asa lehibe zany? Tsy ilay ity va ilay zanaky ny mpandrafitra? Tsy Maria va no anaran'ny reniny? Ary tsy Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy va no rahalahiny? Ary ny anabaviny moa tsy ety amintsika avokoa va izy? Koa avitaiza no nahaizan'ilay ity zany zavatra rehetra izany? Tena i Maria sy Josefa renin'i Jesosy zany dia mbola niteraka fa tsy Jesosy ihany no zaza naterany teo. Ny anaran'ireo zaza reo Jakoba sy Josefa sy Simona ary Jodasy, ireo anaran'ireo tsy Jakoba sy Josefa sy Simona le mpianatra Kristy reo hafa reo. Ary tsy Jodasy le namadika azy io fa hafa io, fa ray tapo aminazy teo. Reo zany ny rahalahiny sy ny reniny. Dia ireo olona reo zany ny tonga nitady an'i Jesosy. Dia hoy Jesosy rehefa tonga tao aminy ny iraka, verina marika toko 7 tsika, tonga tao aminy ny iraka dia hoe indreo ao alatrano ny reninao sy ny rahalanao mitady anao. Marika toko 7 2:30 zay hoe indreo ato alatrano ny reninao sy ny rahalanao mitady anao. Ary izy namaly azy ka nanao hoe iza ny reniko sy rahalahiko? Ary no nijery izay nipetraka manodidina azy izy dia hoy izy indro ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy ny rahalahiko sy anabaviko ary ny reniko. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no mifankatia, hoy ny mpanao salamo. Fa ho voatediny fitahiany Jehovah izy ary omeny azy ny fiainana mandrakizay. Dia hoe indreo ary amin'ny olona tsika tsotra zany natao hoe rahalahy ny ray tapo aminao, zay natao hoe rahalahy. Ary rehefa tonga tokoa ny rahalahin'i Jesosy sy ny anabaviny dia hoe ao izy. Dia hoy Jesosy iza moa ny rahalahiko sy ny anabaviko sy reniko? Fa zay manao ny sitrapony raiko, zay no rahalahiko sy anabaviko. Ianareo eto izy Jesosy misy vehivavy, ianareo rehetrarehetra reo reniko ianareo raha manao ny sitrapony raiko.
misy lehilahy ianareo eto na kely natonora na lehibe, ianareo rehetrarehetrareo, ianareo ny rahalahiko, raha manao ny sitrapoko. Dikan'izay dia ho sambatra ianareo reniko, ianareo rahalahiko, raha mifankaty. Mahafinaritra mijery antsika mifankaty, itsika reniko, itsika rahalahiko. Mahafinaritra mijery an'izany satria ho voadidin'inona ozy izy? Ny fitahiana, ary no avy dia ny fiainana mandra. Izay, tsotra kely zany. Rehefa tianao hiala manodidina anao ny fitahiana, ry reny rehetrarehetra, dia ataovy izay tsy fankatiavana mifankalahy. Tahaka izany koa tsika rahalahy, rehefa tsy tianareo anodidinareo ny fitahiana ho tonga ao aminareo sy ny ankonanareo sy ny tokantranonareo, dia mifankalahy, mifanenje, mifanaratsy, dia tonga aminareo ihany koa izay ozona izay. Zavatra tsotra kely zany, fa mahafinaritra zany ozy izy mpanao salama mahita ny mpirahalahy mifankaty. Fa iza ny rahalahiko sy ny reniko raha fa nanontaniany Jesosy? Ireo rehetrarehetra reo. Za zao manana rahalahy, za manana anabavy, za manana ny reniko, za pastera Mayolina. Tahaka izany koa tsika, raha tsy hoe ngamba hoe vavy tokana ianao na lahy tokana, dia tsy manana rahalahy na tsy manana anadahy, dia zavatra hafa zay. Fa za zao dia manana an'izay. Fa iza ny reniko, iza ny rahalahiko Jesosy? Ianareo reo ny reniko sy ny rahalahiko, raha manao ny sitrapony ray zay naniraka. Dia tsinitsindriny kokoa le izy ao amin'ny Luka 7 ao, hoe inona moa le sitrapony ray io? Inona le sitrapony ray tiany Jesosy tenenina io? Luka 7 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Luka 7 7:20 ka hatramin'ny 2:20. Ary ny renin'i Jesosy sy ny rahalany nanatona azy, fa tsy nahazo ny aona taminy satria ny fanety ny vahoaka. Ary nisy nilaza taminy hoe ny reninao sy ny rahalanao mijanona atao latrano tahitanao. Fa namaly izy ka nanao taminy hoe ny reniko sy ny rahalahiko dia ireo izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka makatoa azy. Ka maninona azy? Ataovy mafy maninona? Mandre ninona? Ataovy mafy mandre ninona hoe? Dia maninona azy? Zay natao inona? Reniko sy rahalahiko. Mba mihinana ny tenin'i Jesosy koa zany. Rehefa tsy mandray ny tenin'Andriamanitra itsika rahalahy, itsika reny, ka tsy makatoa azy, dia tsy rahalahiko anao zany, tsy reniko ianao. Rehefa tsy mandray ny tenin'Andriamanitra, rehefa tsy makatoa azy, rehefa tsy manao ny sitrapony rainy, dia sady tsy rahalahiko ianao no tsy reniko, fa aza misandosandoka. Hoe manao ahoana rahalahy? Rahalahinao amin'ny ahoana moa za? Ianao tsy zanaky ny mamako akoriny. Za rahalahinao amin'ny tompo, ka ianao rahalahiko amin'ny tompo ve manatateraka ny teniny sy makatoa azy? Fa raha zay ianao dia mpirahalahintsika, fa raha tsy zay ianao dia tsy mpirahalahintsika. Androany zany hitokana rahalahy sy reny mpianakaviana, satria ny diakona misy lehilahy, misy reny mpianakaviana, misy raha mpianakaviana, misy reny mpianakaviana. Hitokana loholona. Androany zany misy loholona lehilahy, fa tsisy loholona vehivavy. Raha katoa ny tenin'Andriamanitra ianareo, raha anaraka ny tenin'Andriamanitra, teniny ray ianareo ka katoa ny teniny, dia mpirahalahintsika, dia reniko ianareo. Fa raha tsy izany, tsy akatoa izany tenin'Andriamanitra izany, dia aza mitsangana eto hotokanana diakona na ny lahy na ny vavy, aza mitsangana eto hotokanana loholona, ny loholona na ny mahiny na ny matavy, aza mijoro eto rehefa tsy akatoa ny tenin'Andriamanitra, rehefa tsy hanao ny sitrapony ray, dia ilay Jehovah Andriamanitra tsisy antony tokony tokanana n'izany olona zany, na izy na izy, satria tsy rahalahy zany, tsy reniko zany hozy izy Jesosy, tsy rahalahiko zany sady tsy reniko, fa zany natao hoe rahalahiko. Endre sambatra sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no mifankaty, fa ho voadidina fitahiana izany mpirahalahy izany, ary ny fiainana mandrakizay no miandry azy. Hoy Jehovah, me voninahitra ilay mpanjaka, ataovy tehaka faran'izay mafy dia mafy mihitsy. Andao ary, inona ary moa zany no resantsika amin'izany mpirahalahy mifankaty zany? Iresaka nyreto diakona sy loholona reto itsika. Diakona moa dia efa mahazatra, fa io loholona io dia efa tany amin'ny andron'ny zanak'Israely tany amin'ny andron'ny Genesisy tany, dia efa nisy an'izany loholona izany. Inona moa ny asa nataon'izy ireo
tamin'izany. Andeha hojerevantsika ny tenin'Andriamanitra, iresantsika any ireo loolona ireo hoe inona moa ny zavatra nampanaovan'Andriamanitra an'ireo loolona reo tamin'izany fotoana izany. Andehantsika ato amin'ny nomery aloha vetivety. Nomery 2:1. Vakitsika izy io manomboka ny 9:4. Nomery page 137 izy amin'ny baiboly protestanta tsisy référence. Nomery 2:1. Ny lohateny ao dia hoe ny monomonona zanak'Israely tao Tabera sy Kibrota Hatava. Dia vakitsika manomboka amin'ny 9:4. Alohany amakitsy azy moa zany dia nymonomonona tamin'ny Jehovah ny zanak'Israely satria leon'ny mana tsisy hena fa dia mana foana ny hoanina mandritry ny 4 taona. Ohatrany hoe dia tsara maso fotsiny foana ny laoka nandritry ny 4 taona. Leo le olona amin'ny farany. Dia izao no vakitsika ny 9:2 amin'ny 2:1 nanao hoe dia nitaraina tamin'i Mosesy ny olona ary Mosesy nifona tamin'i Jehovah dia maty ny afo. 9:4 Ary ny olona hafa firenena zay niaro taminy dia liana ary ny zanak'Israely koa dia nitomany indray hoe engane ka isy hanome hena hoaninay. Tsaroanay ny hazan-drano zay nohaninay maimaim-poana tany Egypta mba ny voatango sy ny tongolo samy hafa karazana. Fa izao dia maina ny ainay. Tsy misy ninina eto aminay afa tsy mana ihany. Tsisy ninina eto aminay afa tsy mana ihany. Tsy ninana hena tsony, tsy ninana trondro itsony, na trondro avy any Masay, na avy any Anosy, tsisy tsony. Fa dia mana tony foana no hanina. Leo ny zanak'Israely ny farany voaka avy any Egypta. Dia niteny amin'izay Jehovah tamin'ny Mosesy. Nomery 2:2. Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, manangona 70 lahy amin'ny loolon'ny Israely hoe ety amiko. Dia izay fantatrao loholona amin'ny firenena sy ny mpifehy azy, ary eto miaraka aminao ao amin'ny tranon'ilay fihaonana izy. Dia nidina aho ka hiteny aminao hoe, dia hidina aho ka hiteny aminao hoe, ary izaho aka amin'ny fanahy izay ao aminao ka metraka izany ao amin'ireo, ary ara-mitondra ity firenena ity aminao ireo, fa tsy hainao rery intsony ny hitondra azy. Zanytsika eo. Tamin'ny voalohany dia Mosesy rery ihany nitondra ny zanak'Israely hatramin'izay. Efa mihabetsaka ny vahoaka ary efa maro ny vahoaka. Tsy vitan'ny Mosesy rery intsony nitondra azy. Efa firy moa nisan'ireo vahoaka reo? 2:20. Nomery 2:1. Dia hoy Mosesy, ny olona izay toerako dia lehilahy 9 hetsy izay mahaliana lalana, ary hoena hoe omeko hena izy mba hohaniny mandritry ny 2 volana. Ny lehilahy izay toerako izy dia lehilahy 9 hetsy. 600,000 zany ny lehilahy, tsy resahana tsony zany ny vehivavy sy ny zaza. 600,000 no isan'izy ireo. Ka tsy vitan'ny Mosesy intsony nitondra ireo vahoaka reo. Dia hoy izy Jehovah hoe makao izy olona 70 lahy eo amin'ny Israely hoe ty amiko. Dia izao rehefa entinao ireo vahoaka olona ireo dia aka ny fanahy izay nomeko anao hoy izy Jehovah ka afindrako amin'izy ireo. Ary rehefa mifindra amin'izy ireo izany fanahy izany dia hiara mitondra ity firenena ty aminao ireo, fa tsy hainao irery intsony ny hitondra azy. Izany hoe zao sary ny fitokanana olona ataotsika eran'ny Madagasikara zao zany dia sary endrikendriky ny zavatra tamin'ny zanak'Israely zany, satria raha mijery zao amaroantsika zao Jehovah dia fantany fa tsy ho vitan'ny pastera Maiola irery intsony io asa io, fa manendrey olona ianao 70 lahy ka amin'ireo olona ireo dia angalako ny fanahy izay nomeko anao hoy Jehovah ka afindrako amin'ireo olona ireo. Ny fanahy izay omeko anao hoy Jehovah dia afindrako amin'ireo. Izany hoe ny fahefana ahafahan'ireo olona reo hiasa izany dia tahaka an'izay nataon'i Mosesy
nataony Jehovah tamin'ny Mosesy no ataon'Andriamanitra aminareo olona koa zany afindra aminareo koa zany le fanahy akana le fanahy tamin'ny Mosesy dia afindrany aminareo dia andehananareo koa amin'izay asa izay. Dia inona ny zavatra nitranga? Tanteraka ve izay sa tsy tanteraka? Andininy faha 7 ka hatramin'ny 5. Dia nivoaka Mosesy ka nilaza ny tenin'i Jehovah tamin'ny olona, dia nanangana 70 lahy tamin'ny olon'ny firenena izy ka nampitoetra azy manodidina ny tranolay. Ary nidina teo mirahona Jehovah ka niteny taminy, dia nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy ka napetrany tao amin'ny olona 70 lahy. Ary raha mbola nitoetra tao aminy ny fanahy dia naminany izy nefa tsy nanao intsony. Nangalany Jehovah ozy izy ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy ka napetrany tao amin'ny olona 70 lahy, satria tsy vitan'ny Mosesy irery intsony izany asa izany. Dia izay no mahatonga antsika hitokana olona, hitokana diakona, satria tsy vitan'ny Mosesy intsony irery ny asa. Andeha hitetiny selula eran'ny Madagasikara efa firy, hitetiny fiangonana eran'ny Madagasikara efa firy. Ka raha iandren'ny Mosesy isa-tsabata dia fiangonana 350 fotsiny no mahazo ny Mosesy dia tapotra ny taona. Fa rehefa nisy an'ireto olona ireto izay nangalana ny fanahy tamin'ny Mosesy no mena azy, dia isa-tsabata dia misy fanahiny Jehovah miasa amin'ny alalan'ireo olona reo mitondra ny teny ao amin'izany fiangonana izany. Omeo voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Dia izay nampatonga ny soratra masina ilaza amin'ireny olon'ny fiangonana ireny ny amin'ny tokony ho ataon'ny fiangonana amin'izany olon'ny fiangonana izany. Vakitsika ao amin'ny Timoty voalohany toko 5 page 213. Testamenta vaovao page 213. Timoty voalohany toko 5 ny andininy 17 ka hatramin'ny 19. Timoty voalohany toko 5 andininy 17 ka hatramin'ny 19. Aoka ny olona izay mitondra tsara hatao tokony azo fanajana roa eny, indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. Averiko tsara. Ahoana tsara ozy izy? Aoka ny olona izay mitondra tsara. L'olona maninona? Mitondra tsara. Misy zany l'olona mitondra tsara. Ny mifanohitra an'izay, l'olona tsy maninona zany. Misy l'olona zany tsy mitondra tsara. Ka ireny l'olona mitondra tsara ireny dia tokony azo fanajana roa eny, indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. Mikely aina amin'ny teny sy ninona ozy izy? Ny fampianarana. Ny olona tsy mitondra tsara zany dia tsy mendrika omena fanajana roa eny zany. Izy ary tsy mitondra tsara satria io ny avy any bonga tsara. Avy any bonga ratsy izy zany fa tsy bonga tsara. Tsy mba mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. Raha mampianatra izy dia fampianarana mandrendry vahoaka. Raha mampianatra izy dia fampianarana manakivy vahoaka, mandratra ny fony vahoaka, manao teny levolevy, manao teny marary. Izany l'olona izany dia tsy mendrika natao azo fanajana roa eny zany. Fa itsika fiangonana kosa izay mahalala fa reo l'olona reo dia nangalana fanahy tamin'ny Mosesy natao tao aminy, ka mitondra tsara sy mampianatra tsara dia tokony mahazo fanajana roa eny. Andininy 7. Aza mandray teny hiampangana olona raha tsy misy vavolombelona rona 3. Aza mandray teny hiampangana olona raha tsy misy vavolombelona rona 3. Izany tsy ny fiangonana ihany fa na ny olona samy olona koa aza. Aza maika koa andray teny hiampangana olona namanao samy olona, na ny pastera samy pastera maika ny hiampanga raha tsy misy vavolombelona roa na 3. Ary raha misy an'izany dia anarina le olona, aintsy le olona mba handeha amin'ny lalana mahitsy arak'izay baikony Jesosy. Ary ireo olona ireo raha mahavita tsara izany afatra izany satria nomena ny fanahiny Jehovah
dia hitantsika fa eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ireo olona reo no hanompo azy. Meo voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Andao roa jerevantsika ty le olona izay tsy mitondra tsara, izay tsy mbo mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. Ity iza reo olona reo? Karazana olona manao hoana izany olona tsy mitondra tsara ny fiangonana izany, nefa nomena n'ilay fanahy tamin'ny Mosesy. Dia indray tsika hijery ny toetran'ireo olona reo. Horaisitsika ao amin'ny Mateo 4:20 tsika hiresaka kely azy. Mateo 4:20. Inona moa ny toetran'ireto olona izay tsy mitondra tsara ny fiangonana ireto, izay tsy mampianatra, izay tsy mikely aina? Inona ny zavatra ao tsain'zareo? Mateo 4:20 ny 1 ka hatramin'ny 4. Ny endren'ny olona sy ny lohan'ny mpisorona hamono an Jesosy. Ary rehefa vitan'i Jesosy zany teny rehetra izany dia nilaza tamin'ny mpianany izy hoe, fantarareo va fa raha afaka indroa andro dia ho tonga ny Pasika koa ny zanak'olona dia atolotra eo ambony amin'ny hazo fijaliana. Ary tamin'izany dia nivory ny lohan'ny mpisorona sy ny loha olona tao an-kianjan'ny tranon'ny mpisorona be atao hoe Kaiafa. Ary niara-ny hevitra izy hisambotra an Jesosy amin'ny fitaka ka hamono azy. Kanefa hoy izy hoe tsy amin'ny andro firavoravona fa ndrao izy tabataba amin'ny olona. Reto olona izay tsy mitondra tsara ny fiangonana, izay tsy mikely aina amin'ny fampianarana sy ny toroteny reto zany, rehefa tonga tamin'ny andron'i Jesosy dia inona ny zavatra nitranga? Inona ny zavatra nataon'izy ireo? Nitady fomba izy hoe ahoana ny fomba amonoana an'io Jesosy io. Ary dia inona ny zavatra nataony zareo? Tamin'izany dia nivory ny lohan'ny mpisorona sy ny loha olona teo an-kianjan'ny tranon'ny mpisorona be atao hoe Kaiafa. Misy trano anankiray hifanantonan'ilay loha olona zany dia miara-mivory ao izy ireo. 5 niara-ny hevitra izy hisambotra ny Jesosy. Zany hoe misy loha olona sy mpitondra fivavahana mpisorona be mety hiaraka amin'ny pastera sy ny sisa hoe inona ny fomba atao anatsakanana an'io fa tsy izy trony io. Dia mivory ireo loha olona reo. Dia inona ny zavatra nataon'izy ireo? Mateo 4:20 eo ihany tsika, aty amin'ny 7:20. Rehefa voasambotra Jesosy dia inona nataon'izy ireo? Mateo 4:20. Ary zay efa nisambotra an Jesosy dia nitondra azy ho any amin'ny Kaiafa mpisorona be, izay nivorian'ny mpanora dalàna sy ny loha olona. Rehefa voasambotra zany Jesosy dia noentina tany amin'ilay mpisorona be. Ataontsika mpisorona be, mety pastera io, mety missionnaire io, mety evangelista io, miaraka amin'ny loha olona zay efa nivory tao hoe ity izy fa voasambotra. Dia rehefa voasambotra tao izy, inona nataon'izy ireo? 7:20 noentina tany amin'ny plasy Pilato amin'izay Jesosy efa voasambotra tao. 7:20. Ary noho ny maraina ny andro, ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny loha olona dia niara-ny hevitra hiampangany Jesosy mba hamonoana azy. 12. Ary raha nampangainy lohan'ny mpisorona mba ny loha olona izy dia tsy namaly akoriny. Dia hoy Pilato taminy, tsy renao va izany zavatra maro hiampangananao izany? Fa tsy namaly azy izy na dia indray mba avakory aza dia gaga indrindra ny gouvernoura. Zany zany ny asan'ireto loha olona ireto, nitondra azy any amin'ny manam-pahefana, nitory azy any amin'ny fanjakana, nitory azy any amin'ny fanjakana, nitory azy any amin'ny manam-pahefana. Dia inona nataon'zareo? Niampanga azy mba hamonoana azy. Ho vonoina zany Jesosy. Azo raisina sary koa zany amin'ny fiangonantsika. Mety misy loha olona, ary efa nisy zany tato amin'ny fiangonantsika, loha olona mpisorona be nandeha niampanga antsika tany amin'ny mpitondra fanjakana, nandeha tany amin'ny Bianco, nandeha tany amin'ny Samifina, nandeha tany amin'ny Impôt, nandehanany reny loha olona sy reny pastera reny, nandehanany mba hamonoana ilay fiangonana, mba hanakatorana ilay fiangonana, mba ho faty ilay fiangonana. Dia niampanga antsika tany amin'ireny toerana ireny. Zany ny asan'ilay loha olona, miampanga. Tsy vitan'izany nataon'ny reto loha olona sy mpisorona reto tamin'ny andron'i Jesosy. 7:20, 7:20.
ary ny lohan'ny mpisorona mba ny loolona ny taona ny vahoaka mba hangataka ny barabasy ary hamono an' Jesosy. Lohan'ny mpisorona mba ny loolona ny taona ninona ozy izy? Ny taona ny vahoaka. Zany hoe zareo zany tsy vitany hoe izy mpisorona sy loolona ihany no nikonokonina hiapanga an' Jesosy, fa mbola ny taona inona koa izy? Taona vahoaka koa izy nanaraka azy. Taona vahoaka koa izy nanaraka antaotsika hiapanga an'io Jesosy io, fa tsy izy tsony io dia voly io, zavatra efa fitaka daholo io ataon'io, fa andaotsika hitsangana tsika mpisorona rehetra miaraka amin'ny loolona, dia ilaza hoe rehetra izay mpisorona amin'io fiangonana io izay ivavahan'io Jesosy io, rehetra izay loolona mpitondra fiangonana na azo ny fanahy apahany tamin'ny Mosesy dia mahita zay fa tsy izy tsony io Jesosy io, tokony homboana io, tokony hovonoana io. Ka tsika vahoaka rehetrarehetra itiny pirofo fa tsy izy io, reto daholo, nanao an'izao io, nanao an'izao io, nanao an'izao io, nanao an'izao io, dia moronana lainga eo. Dia ny vahoaka marivo salosana rehetrarehetra, lehilahy izay ny soratra masina hoe ny kely saina dia mino ny teny rehetra, fa ny manan-tsaina maninona ozy izy? Mandinika aloha, zay vao mandeha amin'ny lalana hoe mba marina ry ve zany, mba mitombona ry ve zany, fa tsy zay teny rehetrarehetra lazain'ny olona na lazain'ilay mpisorona dia noho n'ilay vahoaka hanomboana an' Jesosy. Fa zany ny toetran'ny loolona tamin'ny andron'i Jesosy. Ka zany ngamba mino afa sy loolona amin'izao andro misy antsika zao, na ny diakona amin'izao fotoana zao, andeha mbola ho lany andro amin'izao 20 taona zao ifampiapanga. Ndeha za hiapanga n'ity loolona ity satria zao ny adalany ity, zao ny fahotany ity. Ndeha za hiapanga amin'ity vahoaka ty na ty pastera ty na ty zao satria za mihitsy manana pirofo zao. Fa rehefa nitenenina teo ny lohan'i Jesosy zany fiampangana zany, teo ny lohan'ny fitsarana, tsy namaly Jesosy satria fantany Jesosy fa olona inona daholo zany? Lainga daholo zany, tsy zavatra marina zany, tsisy antony tokony hamalina an'izany. Dia hoy izy le mpisorona, ianao ve tsy mamaly? Mahatonga ianao zany tsy mamaly, midika zany fa marina zany e, mitombony zany mataonao tsy mamaly. Mazava be zany fa tsy mahita valy tsony fa tratra, fa tsy namaly Jesosy. Gaga daholo izy rehetra, efa izany ve ny fiampangananao? Mpisorona mpitondra fivavahanao aminao ane reto miampanganao reto e, loolona ane reto miampanganao reto e, fa maninona ianao no tsy mamaly? Ary tsy vitan'izay fa mbola ny taona inona koa izy? Taona vahoaka koa izy hoe raha misy manontany eo amin'ny fitsarana io, iza no atolotra nareo omboana, Jesosy sa Barabasy? Dia aleonay Barabasy, jiolahy, mpangalatra, dahalo, mpanolana, mpanao sito mahery sy ny sisa, io fidiana fa aza mifidy an'io Jesosy mitorotoro tenin'Andriamanitra sy manasitrana io, fa io la Belzeboba namoahana io devoly demoniaka io, fa aza mifidy an'io, fa aza mety fitahany io nareo vahoaka rehetrarehetra. Zany ny asan'ilay olona tsy mitondra tsara ny fiangonana, tsy mampianatra amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Misy lolona ohatr' zany. Ka za mino amin'ny 20 taona manaraka ho avy, tsy are intsony olona mifampiapanga, pastera missionnaire evangelista ifampiapanga, fiangonana lany andro ifampiapanga, ifanenjika sy ifanaratsy, ka tsy hanovan'ny fiainana sy ny toetrany, ikororoka ny fahalemen'ny hafa, mahita ny andriny eny amin'ny andriny hafa fa tsy mahita ny andry eny amin'ny andriny, ka ilaza hoe ao asoroky ny andry eny amin'ny andrinao io, nefa ny azy tsy hitany amin'ny fitaratra. Roapolo taona isika izao hitokana aloolona sy diakona. Misy karazana aloolona roa ireo, fa ireny loolona zay tsy mitandrina tsara ny asa ireny, zay tsy mitory-teny amin'ny ainy sy ny herin'ny ray manontolo, fa loolona manakorotana miapanga ny asany dia tsy rahalahiko ireny hoy izy Jesosy, tsy rahalahiko ireny, tsy anabaviko ireny diakona ireny koa sy nalàna vavy izay manana an'izany toetra izany.
fa tsy tokony izany intsony no mbola velomana amin'izao any vaninandro izao. Fa mifampivavaha raha misy namanao na olona namanao hitanao manana ny kilemany na diakona, manana ny fahalemeny, manana ny tsy fatanterahany, andeha atono izy dia anaro moramora izy, atoroy azy ny fahadisoany, mpahafantaro azy, dia mifampibebah ianareo, dia mifamela heloko. Ka raha mifamely efa mifanaiky eo dia tsy ianao andeha dia nikororoka azy, fa efa niaiky izy, fa efa niteny taminy dia niaiky izy dia mifamela atao zay fa tena nataony mihitsy io. Dia hokororoana ty sy hokororoana ry ilay lo olona na ilay mpiara-mivavaka. Dia ianao nitsangana mpiapanga, fizy no mpiapanga ato amin'ny baiboly ninona dia volana mpiapanga ato. Dia amenatra be zany are lo olona mbola mpiapanga, are paster, mpisorona na lo evangelista na missionnaire mbola mpiapanga. Tsy rahalako zany ozy izy Jesosy, tsy anabaviko zany, tsy reniko zany ozy izy, fa ny reniko sy ny rahalahiko sy ny anabaviko dia zay manao ny sitrapony ray zay naniraka ary izay makaton'inona ozy izy ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra zany ny rahalahiko sy anabaviko. Mahafinaritra raha ny mpirahalahy no mifankaty, endre mahafinaritra zany mpirahalahy mifankaty zany. Ary zany ke nivaky tenintsika koa ato amin'ny Petera voalohany ato, Petera voalohany toko fahaefatra, misy lohateny ao, endre mahafinaritra ozy izy ny rahalahy zay miray trano miara-monina mifankaty. Dia ozy izy amin'ny Petera voalohany io toko fahaefatra, ny lohateny eo amin'ny andinin'ny fahavalony misy lohateny: famporisihana mba hitondra teny marina sy hiaritra tahaka ny aretan'i Jesosy. Farany miraisa saina ianareo rehetra ka miaraha ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo, manetretena, tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa, satria ho amin'izany ny antony anareo mba handova fitahiana. Averiko tsara ilay izy ho antsika olona, ho antsika fiangonana tsiraray avy, tsika diakona, hotokanana androany na lahy na vavy, miraisa saina ianareo rehetra, amena, miaraha ory, amena, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy. Zany nivaky teny natao tany amin'ny Salamo nataon'i Jehova, handray fitahiny zany, azo ny fiainana mandrakizay zany, satria mifankaty tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo. Raha nanao adisoana taminao namanao na rahalahinao na nabavinao na rahavavinao na nadanao na vadinao na rainao na reninao, mangataka mamindra fo amiko, amindra fo izy na dia atao zavatra faran'izay tsy azonao ekena mihitsy ary nefa izy mifona aminao. Hoe nandeferako ihany ty, ny ray nandeferako aloha, tongotro nitsahanao iny nandeferako iny satria ny akikely, mbola nitsahanao koa ny tongotro manaraka ny akikely mbola nandeferako ihany iny. Efa manomboka ny akibe koa izy nitsahanao zany, ohatrany tsy fanaraka atsontsika, mifona foana na melako ihany ianao hatramin'izay fa tsy ohatrany tsy hamindra fotsony raha zao nataony. Inona indray ity kosa tsy hamindrako fotsony tika, ty hamindra tena tsisy fon'olombelona mazaka n'intsony, ny akomba fonofo zanganjely zangandriamanitra, tsisy famindram-po zany tsony ranga any tribunal, lo ifampitory ihany, lo higadra any zay gadra, nefa dia samy mpiray fanantenana, tsy afaka mifamindra fo. Ny anankiray koa kila midrikina be, za koa tsy tia lala, eto koa zay entinao, anorana sana vandra. Ny olona mangataka zany ny talao, mamindra fo amiko, fa tsy hoe mamindra fo amiko e, tsy hamindra fo anao, amo mamindra fo amina fa zany efa manaiky fa diso hoe zany re tsy hamindra fo anao, aninona ary zany refa tsy hamindra fo anao e, tsy hamindra fo zany ianao, tsy hamindra, hamindra inona e, hamindra fo dana mandiany fa za tsy hamindra retina. Mifamindra fo dia mifamela inona ozy izy, famela heloka,
vadinao fa mitomany mifono aminao io mba mangataka famindram-po, zanakao mitomany mifono aminao mangataka famindram-po aminao, mifamindra fo izy zany natao hoe fifankatiavana. Dia ahoana koa ozy izy manetretena tsy mamaly ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana. Treo pain'ny olona ianao mangina ty le voatango lahy ty, dia tena anao am'le vehivavy mangina koa ty concombre be ty, fa maly ratsiny satria nopany le anankiray dia anopa anazy koa, tenenana anankiray teny marary, dia za koa tsy maintsy mahita teny marary koa mpandratra ny fony io koa e, samy mahay teny marary, fa nga io ihany mahay teny marary mandratra ny fony, za koa mahay. Indrindra fa ny mpivady moa no tena enjana amin'io, misy tsy manaiky gisotra mihitsy, vony anankiray dia tsy maintsy mamaly ny anankiray, dia ny ohatra zany koa ny ankizy mpiray-tam-po ohatrano miady fanaratsiana faranatsiana, fa aoka hisaotra kosa satria ho amin'izany ny antsonareo mba andovany fitahiana. Amen. Fa na iza maniry fiainana sy tahitandro soa, aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka, ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka izy tady fihavanana sy hanaraka azy. Fa ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny miainy ny fitarainany, ary ny tavan'ny tompo tezitra amin'ny mpanao ratsy. Ny mason'ny tompo mitsinjo ninona ozy izy? Na hiafinaiza tsika marinareo, na hiafinaiza hitantsika. Ny sofiny miainy ny fitarainantsika na aizy tsika na aizy. Vao mitaraina ianao na dia amponao azy, anao mitaraina dia maninona izy? Miaino izy. Toko faefatra ary tsika amin'ilay vaky tenitsika. Petera voalohany toko faefatra. Koa satria niatra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fiadinareo koa izany saina izany. Fa izay niatra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota. Mba tsy handanianareo ny andro sisa ihainanareo amin'ny nofo araka ny filanin'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa hananaovana ny fanaony jentilisa tamin'ny andehanana tamin'ny fijejojejona sy ny fanirin-dratsy sy ny fimamoana sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotrotoka ary ny fotsampy izay fady indrindra. Pita amintsika diakona sy olona manokana, fa tsy afaka amin'izany koa na itsika fiangonana ary satria olona tahaka antsika ihany koa ny olona sy ny diakona, fa samy mandray ny lesona tandrify azy. 7, ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaony jentilisa tamin'ny andehanany tamin'ny fijejojejona, tsy lolona jejojejo, tsy diakona jejojejo, sy ny fanirian-dratsy, manana fanirian-dratsy, mieritreritra n'izany amin'ny alina ao, isaky ny amin'ny alina dia mieritreritra n'ilay fanirian-dratsy, fo maraina dia mieritreritra ny anatanteraka azy, sy ny fimamoana miaraka amin'ny fisotrotoka io. Olona mbola hisorotoka, diakona mbola misorotoka, na lahy na vavy, tsy izany intsony. Zany hoe raha nisotro anao zany taloha, zao zany efa tsy tokony hisorontsony. Dia ozy zany le olona vaovao na vo zany zalahy teo lora izany, satria zalahy zany nahazo nisotro, fa zay ty efa tsy mahazo misotro intsony. Tsy olona mbola homamo, mbola diakona mbola homamo amin'ny filalaovan-dratsy. Filalaovan-dratsy zany miakohatra anankiray, misy fahalemena mihoatra ny toka sy ny sigara zay sarotra ialana, ny miloka mamy ny filokanao, mbola miloka manao tourniquet, mbola miloka manao PMI, mbola miloka manao dikely. Olona ve dia mbola iloka nefa ianao olona miloka amin'ny adina kola, miloka amin'ny baolina. Ary l'olona manao ny aty amin'ny adina kola, ary lahy koa manao inona ty? Manana fahazaran-dratsy. Ary ny olona misorotoka sy mifoka sigara sy mihinam-paraky tsy malany 1 million ndray andro, fa ny mpiloka karama ray volana lany any, lany amin'ny filokana. Ary dia mezaka miala fa tsy afaka. Tsy izany ny toetoera tokony hananan'ny olona, fa efa miala amin'izany. Indrindra fa ny mpotsampy, zava-doza raha mbola mahay hoe olona mbola manompo sampy. Tahaka an'ireny ampangana sasany ana reny, zaho mbola makany amin'ny doany, fiampangana zany, dia mbola mamonjy doany maka pouvoir. Ny vadiko ny mbola manatona voyant dia alefa daholo zao rehetrarehetra zao. Tsy izany,
no tokony ataon'ny diakona na ny loolona tsy mendrika azy zany. Andininy faefatra Petera voalohany toko faefatra andininy faefatra, rehefa tsy manao an'izany tsika, izany hoe tsy mandeha mifijerijejona intsony, tsy manana afaka ny fanirian-dratsy, tsy mandeha amin'ny fimamona sy mifisotrotoka, afaka amin'ny filalaovan-dratsy, afaka amin'ny fanompontsampy, dina zavatra mikitranga. Andininy faefatra, ary amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanarahana-po amin'ny ratsy izany ka dia tenenin'ny ratsy. Gaga le olona, tsy mety miara miloka aminy intsony ianao, tsy mety miara misorotoka aminy, miara mifoka sigara, miara mihinana paraky, miara manompo sampy. Gaga izy fa tsy mety mandeha intsony ianao, dia tenenin'ny ratsy amin'izay ianao hoe ahoana koa ary ny ala amin'izany ianao e. Gaga ny olona fa ianao le mpiapanga olona ireny, ianao le olona mpiapanga olona io, ianao le diakona mpiapanga olona io, ianao le mpiara-mivavaka manana toetra ratsy mifosa olona sy miapanga olona tisery io, mamorona lainga ty sinsisa, tondra resaka zay, tsy mahasoa ny namanao na ny ao amin'ny fiainanao na amin'ny fiangonanao, taritaritinao. Gaga izy fa tsy manao an'izany tsony ianao, fa vao miresaka aminao izy dia teneninao hoe aza miresaresaka an'izany ny fifosafosolona olona tsy mitoetra hitantarany kilemany olona sy ny fanaratsiany olona ty amiko zany ianareo fa tsy mampandroso ny fiainam-panahiko zany a. Raha izany miresana dia andana mivoaka ny tranoko, raha izany miresana dia ndao hifanao veloma fa tsy mahasoa azy zany, tsy hanao sofina lava amin'izany hoe dia ahoana koa zany ve tsy napoiziko, c'est pas possible, c'est pas possible ahoana fa tsy mahasoa zany ozy izy. Dia gaga izy fa tsy izany tsony ny fiainam-panahinao, tsy izany tsony ny toetranao. Efa ahoana ary ty olona ty nefa mba niara-ny fosafosa ihany hatramin'izay, niara-ny apanga olona tamin'ny tsy marina ihany hatramin'izay, ko nahoana ianao no tsy araka andeha aminay tsony. Gaga izy. Andininy fafito, atombotra ny farany zavatra rehetra, koa endraika manona tena amin'ny fivavahana. Zao no dikan'izany, atombotra koa ny andro evin'i Kristy, atombotra koa ny andro afatesy anao, tsy fantatranao na raha pitso na raha afaka pitso, ka dia manona tena amin'ny fivavahana. Zany zany tokony fanatonana sy fampiresahana amin'ny olona, fa tsy andeha anatin'olona anankiray andeha hifosa, andeha hanaratsy, andeha hiapanga olona, fa andeha anatona azy mba hifampivavaka. Ary mihoatra ny zavatra rehetra mifankatiava tsara, fa ny fitiavana manarina fahotana maro. Me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Endre tsara sy mahafinaritra raha ny mpiralany maninona ozy izy mifankaty tsara, fa izany fitiavana zany ozy izy manarina fahotana inona maro. Isika be fahotana maro zany dia mifankatiava, fa voasarin'le fitiavanao le ota rehetrarehetra, tonga dia voasarona lamba ao izy, tsy afaka mikofoka tsony. Io le fahotana efa maninona ny saronanao lamba misalombona ato e, ka efa mifankaty zay dia misaronao tsara ianao. Mifampiatranoka aza monmonina. Andininy fafolo, samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana zay noraisinareo, tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samy hafa azy an'Andriamanitra. Samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana zay naninona ozy izy noraisinareo, nareo loolona nangalana fanahy tao Mosesy, nafindra aminareo. Jehovah mihitsy nanao an'izany. Aona ozy izy mifanompo araka ny fanomezan'inona pahasoavana zay nomenanao. Inona fanomezam-pahasoavana nomenanao? Fanomezana pahasoavana nomena mitory-teny, ataovy arak'izay. Fanomezam-pahasoavana nomena mivavaka ho an'ny marary, ataovy arak'izay. Fanomezam-pahasoavana nomena mamoaka devoly haute gamme dernier cri 100 000 volts, zany ny fanomezam-pahasoavana nomenana, ataovy arak'izany. Ny fanomezana pahasoavana nomenana mitona tany manorina fiangonana any am-piangonana. Fanomezana pahasoavana nomenana manao trano fiangonana. Ny fanomezam-pahasoavana menana manampy ny sahirana ny mahantra, zany fanomezana pahasoavana menana. Fanomezam-pahasoavana menana mihira ao am-piangonana. Fanomezam-pahasoavana menana teny zava-maneno. Fanomezam-pahasoavana menana miapanga ny rahalahiko. Ahoana zany? Fanomezam-pahasoavana vavana ianao zany, inona koa? Fanomezam-pahasoavana menana manaratsy, mpiara-mivavaka. Fanomezam-pahasoavana menana miapanga ny olona sy ny mpisorona, zany ny fanomezam-pahasoavana menana. Fanomezam-pahasoavana menana mitona ny olona hivoaka amin'ny fiangonana, zany ny fanomezam-pahasoavana nomenana. Fanomezam-pahasoavana nomenana anapotika an'io fiangonana apokalipsy io amin'izay fomba rehetrarehetra, ka na amoronako lainga sy fitaka rehetrarehetra ary dia ataoko daholo zany. Zay ny fanomezam-pahasoavana menana. Fanomezam-pahasoavana menana fadianina.
Fahadianina ny ana fanomezam-pahasoavana. Omenana samy manana zay fanomezam-pahasoavana zay. Ka ny anao zany fanomezam-pahasoavana inona ny menanao. Fa misy olona manana fanomezam-pahasoavana mivavaka ho an'ny fahavalony. Misy olona mana fanomezam-pahasoavana manery tena, mamindra fona dia efa tsy rariny ary nataony olona aminy. Dia tsy mamaly izy ohatran'i Jesosy. Tsy mamaly ve anao zany ampangananao zany, zany resaka rehetrarehetra zany, dia nanginy izy tsy namaly. Dia mahazo aina indray matoa tsy mamaly io tratra tena ataony mihitsy zany izy tsy namaly Jesosy. Ka izay fanomezam-pahasoavana nomenantsika andehana loha olona mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana noraisinareo. Takan'izany ianareo diakona, ianareo dorcas, ianareo choral, ianareo sampana sekoly sabata, asa fitoriana, itsika mpivavaka tsotra rehetra arak'izay sampana misy atsika na inona na inona. Dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samy hafa zay an'Andriamanitra. Raha misy olona miteny, aoka izy hiteny toy ny milaza ny tenin'Andriamanitra. Raha misy olona manompo, dia aoka izy anao izany araky ny hery zay omen'Andriamanitra azy, mba hankalazan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa azy ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Meo voninahitra ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka. Alohan'ny amarana anazy, ozy izy ao amin'ny 2:12 Petera 2:4 eo. Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapah-toetra, ary izay atao zavatra mahagaga manjo anareo izany. Fa araky ny ombonanareo fijaliana ao amin'ny Kristy dia mifalimba iravoravonareo indrindra amin'ny fisehon'ny voninahiny koa. Amen. Ry malala, tena teny mpitiavana zany. Ny vadinao, ny olona tianao dia antsoina hoe ry malala. Malala, samy manana ny fomba fitsony azy moa ny mpivady. Sasany manao hoe neny, sasany manao hoe mama, sasany manao hoe dada, sasany manao hoe papa, sasany manao hoe chéri, sasany manao hoe mon amour. Samy manana ny fomba nononany azy. Fa rehefa miteny hoe ry malala zay dia tena avy eo amin'ny fonao mihitsy zany zay. Aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo, fitsapah-toetra, ary atao zavatra mahagaga anareo zany. Tsy maintsy andalovana zany loha olona, tsy maintsy andalo. Inona ozy izy? Fizahan-toetra, fitsapah-toetra mahamay, andalovana zany dia aza gaga amin'izany. 9:12 sambatra ny anareo raha ratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahiny voninahitra dia ny fanan'Andriamanitra mipetraka ao aminareo. Sambatra ny anareo raha atao inona ozy izy? Ratsiana noho ny anaran'i Kristy. Ratsiana nareo satria hita ny kilemanareo fa mpandainga anareo, mpangalatra anareo, mpifoka sigara, mbola misorotoka, mbola mitsangajanga, mbola tonga aminareo daholo ny fiampangana rehetrarehetra. Ratsiana amin'izany. Fa zao marina fa mety zany tokoa isika. Fa ny olona lany andro miapanga anao, ny olona ny andro manaratsy anao, fa ianao aforetony lohalika. Zany tokoa Andriamanitra, za tokoa io mbola mpangalatra, za tokoa mbola mpitsangajanga, za tokoa mbola mpanompo sampy, za koa mbola zao fa dia mibaboka eto anatrehanao mifona Andriamanitra. Za tsy hifona amin'ireo olona miapanga anareo satria ireo tsy hamela, ireo tsy hamindra fo ampiko fa any aminao Andriamanitra, any aminao zany ny zavatra misy. Mifona ianao amin'izany toerana misy ianao zany, fa sambatra ianao raha enjen'ny olona sy aratsiny noho ny amin'izany toerana misy ianao zany, fa mibeba ianao, mifona ianao amin'Andriamanitra. Aza atao zavatra mahagaga zany. Farany Petera 1:5. Petera 1:5 ny 2 ka hatramin'ny 4. Petera 1:5 ny 2 ka hatramin'ny 4. Koa amin'ny loha olona izay eo aminareo izaho, izay naman'ny loha olona sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy ary mpiombona ny voninahitra, efa aseho koa dia mananatra azy hoe andraso ny ondron'Andriamanitra izay eo aminareo. Amen. Mitandrina azy tsy antery fa misitrapo araka an'Andriamanitra. Amen. Tsy amin'ny fitiavana harena maloto fa amin'ny zotom-panahy, tsy ho mpanjakanjaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianaran'ny ondry, ary rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry dia azo sady voninahitra tsy mety simba ianareo. Meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Amen. Tsika loha olona
aty am-piangonana mihaino zao toroteny zao aty amin'ny faritany eran'ny Madagasikara atra aty ampitan'ny ranomasina maheno tsika lo olona rehetra na diakona eno tsara ny afatra omena atsika. Andininy faharoa, andraso ny ondron'Andriamanitra zay eo aminareo. Mbola tsy mafy zany. Mbola tsy mafy zany. Faran'izay mihoatran'izany. Tsy fitehaka zany. Vavolombelona tsika maheno an'izany. Fa amin'ny sitrapo araka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny zotom-panahy. Tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny zotom-panahy. Zany hoe ianareo lo olona dia manana ny asa fivelomana anareo manokana, manana ny asa mandraraha anareo manokana. Fa natsoina ianareo nompon'Andriamanitra. Dikan'izany ianareo zany miasa andro enina no iasanareo sy anaovanareo ny raharanareo. Sabatan'i Jehovahandriamanitra ny andro fafito mitsahatra ianareo zany. Manao ny asan'Andriamanitra ianareo ny hariva ny amin'ny selula sisa fa ny andro mazava dia miasa ianareo. Dikan'izay ianareo zany tsy tokony hanery ny fiangonana hoe tsy maintsy omenareo zay frais, tsy maintsy omenareo zay vola. Ianareo zany tsy tokony hanery ny fiangonana hoe vola ny ozatra ny fiainana. Fa rehefa tsy manana frais ianareo dia aza mandeha. Fa tsy any amin'ny fiangonana indray ianareo nitaky hoe akao ny fanatitra mba ho karamanay. Fa ny fiangonana tokony halalana zany hoe ity lo olona ty avy lavitra tonga ty tokony mba omena frais raha misy ao. Fa ny lo olona tokony fitahiana omen'Andriamanitra azy no entiny hanompo ny fahain'Andriamanitra mampitombo ny any am-pelantanany. Fa tsy ny lo olona indray nitaky hoe aiza ny rakotry ny fiangonana, ny atsasany ianareo, ny atsasany anahy. Na hiteny hoe analao ny fahafolo-karena mba ho aty aminay, fa zay koa mba levita, zay koa mba mpisorona. Fa ny pastera sy ny missionnaire sy ny evangeliste ange tsy miasa mamelombady amanjanaka any amin'ny orinasa na manao asa tanana na mivarotra na mitondra fiarakodia. Fa asa mafanompoana matianina ny azy. Dikan'izany tsy amin'ny fitiavana arena maloto ka hoe andeha hitaky vola ty sy ny sisa. Fa ny fiangonana mahalala tsara. Mahalala tsara. Aza manakombona ny vavan'ny omby mivelina ozy izy. Very vary. Tsy mila tenenina ny fiangonana fa fatiny hoe tokony omena ty ray aman-dreny ty. Hitan'le ray aman-dreny mikely aina mifofotra bisikleta. Dia hitan'le paroasy hoe reraka reto lolona reto andao tsika hividy moto ho an'ny président paroasy. Ho an'ny andao tsika hividy bisikleta ho an'ty lolo ty mandeha tongotra izy 4 kilometra mamangy atsika ty isaky ny sabata. Atao tsika mba hanao ratra mba hividy bisikleta ho azy farafaratsiny. Ary farafatrika matiny mba hividanana 4x4 izy. Tsy mitehaka ny lolo laty fa matiny elikako. Fa hividianana. Fa ianao raha vao mikely aina amin'ny asa ianao tsy mila mangataka zany. Fatan'ny olona zany fa ameny ianao. Na tsy nangatahany aza dia taony inona? Ameny ianao. Fa aza terenany olona hoe tsy maintsy manome volonareo, tsy maintsy zao ianareo. Rehefa tsy vitanao ny asa, andeha tongotra any amin'ny 20 kilometra isaky izay mandeha. Tsy hanome tsinanao an'izany Andriamanitra. Tsy amin'ny fitiavana rena amin'ny loto fa amin'ny zotom-panahy. Tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianaran'ny ondry. Tsy hoe akory hoe zany toroteny eto dia anjakanjaka, zany président fiangonana eto dia anjakanjaka, zany zao dia anjakanjaka. Fa raha vitantsika tsara izany dia rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry dia azo saro-boninahitra tsy mety simba ianareo. Meo azo ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra mandrakizay. Ireo lo olona manao ny asa tsara ireo izao no lazain'ny apokalipsi azy. Apokalipsi 3:4. Apokalipsi 3:4. Ireo lo olona, ireo diakona, ireo fiangonan'Andriamanitra izay nandray tsara ny teny dia izao no voalazan'ny soratra masina ato. Apokalipsi 3:4 ny 2 ka hatramin'ny 4. Ary niaraka tamin'izay dia voatsindro ny fanahy aorindro nisy seza fiandrianana niperaka tany an-danitra. Ary nisy anankiray miperaka teo ambony seza fiandrianana. Ary nytaren'ilay miperaka dia tahaka ny vato jaspisy karneolina. Ary niavana amin'ny tareny emeralda no manodidina ny seza fiandrianana. Ary manodidina ilay seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana 420. Ary teo ambonin'io seza fiandrianana ireo dia nisy olona 420 nipetraka, nitafy fitafiana fotsy sady nisatroka saro-boninahitra volamena. Amen. Andininy 10
dia nekoaka eo ny zay mipetraka ambony seza fiandianana ny olona 420 ka ivavaka amin'izay velona mandrakizay dia nimpony sady-bonany eo ny seza fiandianana ka hanao hoe ianao ny tompona sy Andriamanitra no mendrika andray ny voninahitra sy ny aza ary ny hery ary ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy ho azy ane ny dera sy ny aja ary ny voninahitra mandrakizay meo voninahitra ny tompo tsangantsika ivavaka amarana an'izany afatra izany satria dia afatra lehibe miezinezina no nivoaka teto amin'ny kianjan'ny maintson'ny lasora ity ho an'izao fitokanana loolona izao ary izany afatra izany ho amin'ny fitokanana loolona rehetrarehetra ny Madagasikara dia efa ho raisiny ny fiangonana ho an'izy ireo zay mbola tokanana na dia tsy tonga any amin'ireny toerana reny aza ny tenako Pasteur Mayolina dia efa mba nahazo ny afatra itsika tandrify atsika tsiraray avy ivavaka ary tsika isaotra an'Andriamanitra noho izany afatra lehibe zay nomen'Andriamanitra atsika izany. Jehovah Andriamanitra raha eo misaotra anao zay fa nilaza ianao tamin'ny salamo zay manao hoe endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina tahaka ny anto amin'ny hery-monina zay milatsaka ny mitenim-bohitra ziona fa voadidin'i Jehovah eo ny fitahiana dia fiainana mandrakizay. Amen. Misaotra anao zay Andriamanitra satria misy lehilahy sy vehivavy diakona loolona ho tokananako tamin'ny andron'ny Mosesy dia ny fanahy tao amin'ny Mosesy no nakanao Jehovah ka nomena ireny loolona ireny mba hafany manao ny asa satria tsy vitan'ny Mosesy irery intsony ny asa dia nifidy ireo loolona ireo izy. Ankehitriny kotompo dia tsy vitako amin'ny olona irery intsony ty asa ity ka dia hatramin'izay dia mbola nifidy loolona ianao ka hatramin'izao ka izany loolona zany tompo dia efa nomenao koa ny afatra mba tsy handehanany amin'ny fijejejona sy ny fanirin-dratsy sy ny fimamona sy ny filolovan-dratsy ny fisotrotoka ny fanimpotsampy zay fady indrindra fa nanafatra ianao mba hifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana zay niraisin'izy ireo ane ireto loolona sy diakona reto ka tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa zay an'Andriamanitra dia mba hitandrina izany koa izy ireo ka raha hiteny ireo loolona ireo tompo dia hiteny zay teny lazay ny tenin'Andriamanitra fa tsy teny na avy amin'iza na avy amin'iza ka raha misy olona manompo tompo dia anao izany araka ny hery zay nomenao azy izy ireo Andriamanitra mba hankalazana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy. Misaotra Andriamanitra raha eo ho tahinao ne reto loolona sy diakona reto ka hiandry ny ondrin'Andriamanitra eo aminao ane izy ireo hitandrina azy tsy antery fa misitrapo tsy amin'ny fitiavana harena maloto fa mizotom-panahy kosa tsy ho mpanjakanjaka amin'ny fiandrasana ny ondry ane izy ireo fa ho fianarana noho ny amin'ny ondry. Amen. Dia rehefa iseho ilay lohan'ny mpiandry dia ianao Kristy eo dia azo ny sary-boninahitra tsy mety simbane izy ireo hatramin'izao koa mandrakizay. Anao ary Jehovah ny dera sy ny aja ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Kristy maty ny levy natsangana araka ny sorotra masina nangatana izany. Halleluja. Amen. Uraguraka be! Uraguraka be!